ny fahasoavan'ny tompony eo amintsika rehetra faly miaraba anareo ao anatin'izao fandaharana izay iarahantsika mandray ny fampahirezana avy amin'ny tenin'Andriamanitra izao andeha hanatanteraka izany isika amin'ny alalan'ny vavaka. Ray masina sy tsara indrindra ny an-danitra tompony tompo sy mpanjaka amin'ny mpanjaka ianao. Ankehitriny izay dia mangetaheta ny fahamarinanao ary te hiaino ny teninao masina. Ko aoka tompo malalo ny fanahinao no ampitoetra izany ary anaisitra ny feo hafa rehetra izay mahatonga anay tsy afaka handray izany teninao izany. Ko aoka ny fanatrehanao dia hoeto anivonay tompo malalo. Ny vavaka dia tononona amin'ny ara-tsoanao Jesosy. Amen. Amin'ity anio ity dia lay teny nambaran'Andriamanitra ray ho an' Jesosy Kristy teo amin'ny ranon'ny batisa ary no amafisina teo amin'ny tembohatra fiovantare no horaisitsika ho amin'ity lohahevitra ity manao hoe izy no henoy. Ity no zanako malalako, izy no henoy. Izany teny izany dia nolazain'Andriamanitra ray ho an' Jesosy Kristy sy ho an'ny olona rehetra izay nanotrina sy nanatry maso izany batisa izany. Fa rehefa tonga kosa lay fiovan'i Jesosy endrika teo an-tendrombohitra Oliva dia Petera sy Jaona ary Jakoba ihany no nandray izany teo amin'ny fanatrehan'ny Mosesy sy Eli avy any an-danitra miaraka tamin'i Jesosy teo an-tendrombohitra Oliva. Inona moa no afatra lehibe ao anatin'izany teny izany? Ny afatra lehibe dia Jesosy ity zanaka malala izay sitraka ity, izy no henoy. Ny fiainonan'Andriamanitra no baiko omeny atsika ary efatry ny ela Andriamanitra no ny baiko ny hiainona azy raha nanafaka ny zanak'Israely sy nanotrany amin'ny famonjena ireo zanak'Israely ireo hitehirizana ny famonjena sy ny fahafahana nomena azy Andriamanitra, dia izao no afatra nomeny ireto zanak'Israely ireto araka ny bokin'ny Eksedosy 7:20, ny 9:20 sy ny 10:20. Voakitsika amin'ny andaran'i Jesosy Kristy tompony teny. Mitandrema eo anatrehany ka mihaino ny feoany ary aza mampatezitra azy fa tsy amela ny fahotanareo izy fa ny anarako no ao aminy. Raha hiaino ny feoany tokoa ianao ka anao zay rehetra lazaiko dia ho fahavalonao sy ho rafinao ao. Andriamanitra zany dia miteny amintsika ihany koa ankehitriny hoe mitandrema eo anatrehan'izany fanambarana izany, izy no henoy ka mihaino ny feoany ary aza mampatezitra azy fa tsy amela ny fahotanareo izy. Raha tezitra amintsika Andriamanitra dia ny dikan'izay dia eo amintsika ny ota sy ny fahatsoana ary tsy mahazo ny famelana isika. Fa raha mihaino ny feoany tokoa ianao ka anao zay rehetra lazaiko dia ho fahavalonao. Zany hoe rehefa tonga eo amin'ny fankatoavana, rehefa tonga eo amin'ny fanekena ny afatr'Andriamanitra isika dia miandany amintsika Andriamanitra ka ny fahavalontsika lasa fahavalon'Andriamanitra ihany koa ary ny rafintsika tonga rafin'Andriamanitra ary Andriamanitra no anatanteraka izany ady izany. Fa raha sanatria kotsika tsy tonga amin'ny fiainona dia ahoana no anambaran'ny bokin'ny Levitikosy izany? Levitikosy 20:20, ny 2:17 ka 7:30. Lava lay teny
fa ao anatin'ny teny ity ao anatin'ity toko ity dia ny mibata izany toko izany moa toko 420 de manao hoe ny fitahiana sy ny oziny. Ny 420 no vakitsika. Fa raha tsy miaino ahy kosa ianareo ka tsy makatory didy ireo ary amavonareo ny dido na halany fanahinareo ny fitsipika ka tsy akatoavinareo ny didiko rehetra fa ivadianareo ny fanekeko, izao kosa dia anao izao aminareo, hanisy fampitahorana aminareo aho dia aretina mahasozanina sy tazo mahamay izay manimba ny maso sy mandany ny aina ary hafafinareo foana ny voan-javatrareo fa ny fahavalonareo no hinana azy. Izany ny zavatra isy. Raha miaino zany tsika ka makatoa dia sitraka-Andriamanitra, fa raha tsy miaino tsika dia tonga fampitahorana ho antsika Andriamanitra. Zafady hatrany amin'ny 7:30 fa hotsim-pontsika kosa ny teny ka hoy izy miteny manokana eo amin'ny 9 manao hoe ary raha mbola tsy miaino ahy amin'izany indray ianareo fa mbola manohitra ihany dia amelanareo amin'ny fahatezerako kosa aho ary izao dia izao no ampijaly impito indray no ny fahotanareo. Zany no ataon'Andriamanitra amintsika rehefa tsy miaino, tsy makatoa, manamavo ny anatra sy ny didiny, tsy mandeha araky ny fitsipiny. Izao no ampijaly impito indray no ny fahotanareo. Izao dia izao no ampijaly anareo. Dia akoatran'i Jehova dia nandefa ny mpaminany Andriamanitra, ka izao no voambara araka ny bokin'i Jeremia 4:20 ny 4 Jeremia 4:20 ny 4 ka hatramin'ny 9. Ary lazao aminy hoe izao lazain'i Jehova, raha tsy miaino ahy ianareo ka tsy mandeha araka ny lalako izay napetrako teo anoloanareo ary tsy miaino ny tenin'ny mpaminany mpanompoko izay raiko aminareo, eny ny foamaraina koa aho ka naniraka nefa tsy mba miaino anareo dia ataoko tahaka ny silo ity trano ity ary ataoko fanzonana ho an'ny firenena rehetra ambonin'ny tany ity tanàna ity. Noho ny tsy faneketsika iaino ny fanambaran'Andriamanitra tsy ho amin'ny fankatoavana ny teniny dia ahidin'Andriamanitra amintsika ny fahatezerana ary ataoko fanzonana ho an'ny firenena rehetra ambonin'ny tany ity tanàna ity. Lasa fanzonana, lasa zava-maharikoriko an'Andriamanitra ary ny tany rehetra koa aza dia manjary ho tofoka noho ny amintsika ary tsy tamana eo amin'ilay tanàna isika. Ko andere isika hiaino an' Jehova. Ary dia nisy fanapa-kevitra reto vahoaka reto moa dia lasa kobaby tany amin'ny tanin'ny Babilôna. Ary rehefa lasa kobaby tany izy dia asaonany miaino ny feo amin'ny mpaminany. Dia rehefa niteny reo mpaminany reo dia hoy ny fanambarana rehefa nandeha ny fananarana ny 5:9 amin'ny toko 2:20. Andeha vakitsika ny 5:5 sy 5:9. Dia hoy izy tamin'i Jeremia, Jehova no aoka ho vavolombelona marina sy matoky amintsika raha tsy manao araka ny teny rehetra izay andrahan'i Jehova Andriamanitra anao aminay izahay, na ho soa na ho ratsy dia hoenonay ny feo an'i Jehova Andriamanitray izany nandrahanay anao mba hahasoanay raha miaino ny feo an'i Jehova Andriamanitray izahay.
nandray fanapa-kevitra zany reto vahoaka ireto manao hoe na ho soa na ho ratsy dia hoenonay ny feo an'i Jehovah Andriamanitra ay. Izany koa ny fanapa-kevitra. Nandray manko rehefa manoto hoanatsika ny tenin'Andriamanitra dia halatsika ny miaino izany ary dia manampitsofina isika. Fa hoy ny zanak'Israely eto hoe na ho soa na ho ratsy dia hoenonay ny feo an'i Jehovah Andriamanitra ay izay nanirahany anao mba hahasoanay. Ny miaino ny feo an'Andriamanitra entin'ny mpanompony no mahasoa indrindra. Ary dia izany fahasoavana entin'ny fahaiza miaino izany no irian'Andriamanitra ao anatin'izao fampaherezana izao. Ary rehefa nandefa hafatra ho an'ireo fiangonana 7 araka ny vanim-potoana ao amin'ny Apokalipsy 4 sy ny 7 Andriamanitra dia andeha le fiangonana 7 fiangonana Laodikia no andraisatsika ny hafatra hoe inona moa no hafatr'Andriamanitra amin'ny fiangonana, inona no hafatr'Andriamanitra ho amin'ny lehilahy sy ny vehivavy ankehitriny. Apokalipsy 7 ny 9 fa 20 sy ny fa 2 sy ny 2 izay indro efa mitsangana eo ambaravarana aho ka mandondona. Raha misy miaino ny feoko ka mamony varavarana dia hiditra ao aminy aho ka hiara misakafo aminy ary izy amiko. Ny fikendren'Andriamanitra dia ny fahaizantsika miaino mampandroso an'i Kristy eo amin'ny fiainantsika. Fa rehefa ao amintsika ny fahaiza miaino, fahaizana mampiatrano ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, mampanjaka izany eo amin'ny ataontsika, dia hiditra eo amin'ny fiainantsika ny fahasoavana, hitoetra eo amintsika ny fiadanana, ary izao hiaraka isakafo aminy. Dia hoy ny teny manao hoe ny 2 izay manatsofina aoka izy ihany izay lazainy ny fanahy amin'ny fiangonana. Ary dia rehefa marana ity boky ny Apokalipsy ity ny fanambarana dia mbola mandefa antso ihany izy. Apokalipsy 2:20 ny fanahy sy ny ampakarina manao hoe avy, ary aoka zay mare anao hoe avy, ary aoka ho avy izay mangetaety, ary izay mety aoka izy sotro maimaim-poana amin'ny ranonainy. Ny olombonjena no antsoina hoe ampiakarina eto, ary dia miantso hoe avy miaraka amin'ny fanahy masina, ary izay mare hanao hoe avy. Zany hoe izay mandray anjara amin'ny fiainona ny tenin'Andriamanitra dia iantso ny hafa ihany koa izara izany filazantsara izany. Ary dia hoendry tahaka ny Samuela zazany itsika manao hoe Jehova mitenena fa miaino anao ny mpanomponao. Aokary isika iray feo amin'ny Samuela ary ametraka atsika tahaka ny zaza eo anatin'Andriamanitra mba ho mpakatoa, ka hiteny manao hoe mitenena Jehova fa vonona ny aino anao izay. Ny teny fikasana ho atsika eto ampamarana anazy dia ny bokin'ny Oabolana 2 ny 7:30. Oabolana 2 ny 7:30. Fa izay miaino ahy kosa hitoetra tsy manana ia, ary andro fa izay izy ka tsy atahotra ny ratsy. Fa izay miaino ahy kosa hitoetra tsy manana ia. Engane iaino anongilana ny sofintsika amin'ny afatry ny tenin'Andriamanitra isika dia ho lavitry ny ia ary tsy atahotra, ary andro fa izay ka tsy atahotra ny ratsy. Ny tompony hita izany teny izany. Amen. Ivavaka isika. Jehovah Andriamanitra miantso anay ianao mba hanongilana ny sofinay amin'ny filazanao, andehananay araka ny fitsipikao, ary ivelomanay araka ny fahamarinanao. Raha miaino izany afatra izany izahay dia afatra hitondra famelombelomana, fahasambarana ho anay izany. Kaoka tompo malalo ny fiainanay manontolo
dia atolotray ho anao ary ny fandrenesanay sy ny fiainonay dia mankeo amin'ny teninao hatrany hatrany. Aza vela hiala eo masonay tompo malalo ny didinao ary aoka hitoetra ty amponay mandrakariva izany feoanao izany ka na mivilo amin'ny akavanana izay na mivilo amin'ny akavia dia andre ny feoanao mandrakariva hanoro anay izy ny lalako mbanay dia hita fitsaharana eo anatrehanao izay. Tompo malalo be fiadalana zay miankina aminao ka aoka hazoto indrindra izahay iain'ny teninao. Naratsinao Jesosy eo nangatahanay izany vavaka izany. Amen.